Faly miarabantsika rehetra izay manaraka n'izao fampianaran'izao izahay manonona ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ho anareo rehetra izay mandray an'izao fampianaran'izao amin'ny tokantrano tsirairay avy. Ny Pasteur Mahery Razafindralambo ao amin'ny fiangonana Pentekôtista mitambatra no mizara ny fahasoavana ho anao. Ity fampianaran ity dia nataona indrindra mba ampatsiahantsika mandrakariva fa tena efa ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra Jesosy Kristy. Ary ho resadresantsika eto araka ny soratra masina fa tsy manana fotoana ela intsony ny fiangonana raha ny amin'ny fiavian'ny tompo fa izao mihitsy ny ora fiomanana, izao ny fotoana fiambenana. Miaraka amin'ny fanotona daholo amin'izao fotoana izao, amin'izao fotoana iainantsika izao, ny famantarana rehetra manambara ny io fiavian'i Jesosy Kristy io, ary izany indrindra no jerentsika ato. Manana ny planiny Andriamanitra riavana ny amin'ity izao tontolo izao ity ary tsy misy mipika mihitsy ny zavatra rehetra mandrakakehitry fa mandeha manaraka n'izany planin'Andriamanitra izany. Nanao ny planiny izy tamin'ny famonjenantsika ary efa ny tanterahany izany satria efa tonga izy nanetry tena tao an-tranon'omby tao a Betlehema ny tafin'ofolombelona mba anatanteraka ny famonjenantsika senao tamin'ny alalan'ny Filazantsara izay nitanterahany. Maty izy noho ny fahotantsika dia nalevina ary fantatsika fa tsy nahatana azy ny fasana fa nitsangana izy rehefa avy eo tamin'ny andro fahatelo ary nipetraka eo amin'ny voninahiny. Tsy namelantsika ho irery nefa izy fa mbola niverina indray tamin'ny alalan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta. Ny fanahy masina izay mbola milatsaka mandrakakehitry mba hitaridalana sy hampianatra antsika amin'ny fahamarinana rehetra ary mbola miandry ianao izay mbola tsy manana azy mba hanana azy kosa. Efa tanteraka daholo izany planina izany ary efa voasoratra miloha. Fa ny planina ny mbola ngeza be nefa mbola tsy tanteraka ary efa voasoratra ihany koa dia ny fiaviany indray. Satria mbola ho avy amboninahitra indray izy aka ny fiangonana ho any aminy. Ary izany indrindra no anton'izao fampianarana izao. Mba tsy ho tahaka ny zanak'Israely tsika. Ny testamenta vaovao iray manontolo dia nampiomana ny zanak'Israely ny amin'ny fiavian'ny Mesia fa tsy niaino izy ireo. Tsy vonona ny andray ny Mesia izy ireo dia lasa tany an-tranon'omby Jesosy Kristy niteraka. Itsika senao indray izao aty amin'ny andro farany no nefa nampiomanina nandritra ny 2,000 taona mahery izay. Iny 300 mahery ny tenin'Andriamanitra mampiomana antsika ny amin'ny testamenta vaovao hoe ho avy ny tompo miambena, indro avy vangiana. Iny 300 mahery miverimberina izany teny izany. Fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe efa vonona ve tsika senao hitsena azy raha tonga eny amin'ny raha ho any lanitra izy. Ka na enina tsy ny valiteninao dia ny atao ampy fo, ny ampiorina ary ny ampiomana antsika izao fampianarana izao. Ka tsy ho sanatria ho fampitahorana antsika velively ny atao ato fa ny ampiomana sy ny ampy fo antsika satria araka ny voalaza teo dia tena manatona n'izany fotoana fiaviana izany tsika riavana amin'izao ary tsy maintsy ho hitan'ny masontsika rehetra izany satria izay ny voasoratra ka tsy maintsy tanteraka. Miaraka amin'ny fanotona daholo amin'izao, miaraka amin'ny fanotona daholo ia ireo famantarana maro manambara n'izany fiaviana izany. Ka ny tanjon'ity fandaharana ity izany dia no hoe manomboka eto dia ny mba hifantoka amin'izany ny saina maneritreritrytsika rehetra hoe ho avy Jesosy Kristy. Satria efa voasoratra koa fa isy fifoazam-panahy be alohan'izany fiaviana izany ary isy fiemorana be ihany koa nefa. Ka izany ny ilana fampiomanana sy fampiambenana satria misy fandrika ara-panahy betsaka apetraka satana mba tsy hitsenantsika ny tompo. Misy bomba milevina na minina ara-panahy mihitsy no apetraky ny devoly mba hamandrika ny kristianina tsy hitsenany an'i Jesosy Kristy. Ka ny ampahafantatra an'ireo koa no anton'izao fampianarana izao. Satria raha tsy fantatsika ny fisian'ny fandrika na ny bomba milevina ara-panahy apetraky ny devoly dia ho sanatria salasala amin'izao ny kisarisary misy atsika. Ho tahaka ny olona lefa mamaky vaky lohasatsika, lohasa feno bomba milevina dia tapenana ny maso dia mazava ho azy fa tsy ho tonga eny epita mihitsy fa mety ho tapatanana na tapatongotra tapadoha mihitsy aza. Ara-panahy ny resaka eto. Ka mba hahafahantsika miala amin'izany dia anorantsika ny tokony atao amin'izao fampianarana izao mba ahalala meloa
zay tokony ametrahantsika ny tongotsika tsy anitsaka n'izany bomba milevina ara-panahy zany fa andeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra kosa. Andro farany sy ny filazantsara ny lohatenin'ny fampianarana satria mandalo amin'izany andro farany zany mihitsy tsika zao amin'izao fotoana iainantsika izao. Tsy farandro fa andro farany. Afangaron'ny olona ireo matetika esory ao an-tsainao mihitsy aloha ny resaka farandro fa tsy resaka betsaka momba an'izany tsika fa andro farany resahana. Ndao azavaina hoe inona ny mahasamihafa an'ireo. Ny farandro aloha dia le ora sy andro voatondron'Andriamanitra anapitehana n'ity zao tontolo zao ty, amin'ny teny frantsay hoe fin du monde, araky ny Petera 2:7-11 manao hoe ary amin'izany ny lanitra dia ho lasan'ny firomorimona mafy ary ho levon'ny hafa ny tenan'ny zavatra rehetra ka ho dorana avokoa ny tany sy ny asa izay eo aminy. Zany ny farandro, fa andro farany ny resakitsika ato. Ny atao hoe andro farany amin'ny teny frantsay kosa hoe fin des temps dia vanim-potoana izay efa nanomboka tamin'ny latsahan'ny fanahy masina tao a Jerosalema tamin'ny andro Pentekosta, tao amin'ny efitrano ambony, tamin'ny apôstôly sy ny mpianany rehetra izay mitotaly 20 tao amin'ny asan'ny apôstôly 2. Teo ny nanomboka ny andro farany ka mandra-pahatonga n'ilay farandro izay fahampitehana ny resahantsika teo. Dia raha azonao tsara ny fanazavana dia azonao fa ao anatin'izany vanim-potoanan'ny andro farany zany tsika amin'izao. Mifidy olona manokana mihitsy Andriamanitra amin'izao andro farany izao ry havana ho ampiasainy ary mino afa mba te ho isan'izany na izaho na ianao mba hanaitra ny olona mitoromasiny rehetra aty amin'ny andro farany satria efa voasoratra hoy fa hisy fiemorana be alohan'ny andro farany na dia hisy fifahazam-panako ary alohan'ny atongavany. Hoy ny Daniel 2:7-7 manao hoe ary izay endry ao amin'ny olona dia ampianatra ny maro. Mino afa izay voarainao ato dia mba ho ampianarinao ny hafa koa mba hifoazany koa satria efa ela ihany izay nilazany izay hoe ho avy ny tompo, ho avy Jesosy Kristy, fa mbola tsy tonga izy aloha zao. Ny sasany angamba efa mety manao mihitsy hoe ambato be vokany ianareo, fa matoa maharitra ny fahatongavany dia mahari-po amintsika izy. Petera 2:7-7 manao hoe fa mahari-po aminareo izy ka tsy misy tiano very fa mba ho tonga amin'ny fibebahana izy rehetra. Ka sao dia mbola misy zavatra tokony ho amboarina any, sao dia mbola misy zavatra tokony ho fantatrao satria tiany tompo olona tena niomana no hitsena azy eny amin'ny raha any lanitra ary tiany tsy hisy ho very ireo olom-boafidiny na dia iray aza. Ka nanao an'izao fandaharana izao zay mba hampiomana antsika fa tena miditra amin'ny akatoko ny farany alohan'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tsika izao. Ny andro sy ny ora dia tena nafeno ny tenin'Andriamanitra tokoa araka ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Mateo 4:4-5 manao hoe fa ny amin'izany andro sy ora izany dia tsy misy mahalala na dia ny anjelin'ny lanitra aza ary na ny zanaka aza afa-tsy ny ray ihany. Nafeno ny andro sy ny ora satria tiany olona tena niomana, tiany olona tsikitoto, tiany olona manana ny fitiavana azy no hitsena azy eny amin'ny raha any lanitra ary ara-iaina aminy any amin'ny lanitra masina miaraka amin'ny mandrakizay rehefa tonga tokoa izy. Ao amin'ny Luka 2:5-5-30 dia milaza ny soratra masina hoe tombokontsika eo amin'ny 5-30. Aoka isikina ny valahanareo sy irehatra ny jironareo. Dia dingantsika ao amin'ny 7-30. Sambatra ny mpanompo izay hitan'ny tompony miambina raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa isikina ny tompony dia apetraka azy hinana dia ho avy ka hanompo azy. Dia faranantsika ao amin'ny 7 manao hoe dia miomana koa ianareo fa ho avy ny zanak'olona amin'izay ora tsy hapozinareo. Tsy fantatra ary tsy hampozina ny andro sy ny ora izay atongavany, fa ny vanim-potoana kosa ry havana dia izao mihitsy ny fotoana fiomanana, izao mihitsy ny fotoana fiambenana. Satria ny andro sy ny ora ny tsy nolazainy, fa ireo famantarana ny fiaviany kosa dia tena nomeny antsika noho ny fitiavany antsika mba hiomana antsika araka ny lazainy ao amin'ny Marka 7:17 hoe fa mitandrema kosa ianareo, indro efa ny voalazako taminareo raha teo ny zavatra rehetra.
misy am'ireo famantaran'ireo aza milaza vanim-potoana mihitsy vanim-potoana fa tsy andro sy ora satria ny andro sy ora ho isika de tsy misy mahalala mihitsy ho izahana olazaina aminao ato ary arak'izany tenin'Andriamanitra zany ato amin'ity fampianarana ity ny zavatra rehetra nasainy ny tompo ny fantarina sy ny tokony ho tandremana mandra-piavana mba tena ahalala ny famantarana kosa ny olony ary indrindra anana antoka amin'ny fiakarana hitsena azy fa tsy ho voafitaka ireo manana antso-pandinika rehetra momba ny fiavian'ny tompo io na ny mpandinika natao hoe eskatolojia izay siansa teolojika manokana mikaroka manokana ny momba n'io fiavian'i Jesosy Kristy io de tena resy lahatra daholo fa tsy manana fotoana ela intsony ny fiangonana fa izao mihitsy ny fotoana fivoazam-panahy mila olona tena mafana ao amin'ny Andriamanitra ry havana amin'izao andro farany izao olona tena samy joro amin'ny tena fahamarinana samy joro amin'ny tena fahamasinana ny baiboly de milaza ao amin'ny apokalipsy 1:20 andininy 7:20 rehefa lazalaza momba ny Jerosalema vaovao ny apôstôly Jaona de hoy ny teny hoe tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina filazalazana momba ny lanitra izany marina amin'ny teniny foan'Andriamanitra ry havana ary tsy maintsy tanteraka izany teny izany na inotsika na tsy ino aiza ho aiza ary manao ahoana ny fahamasinantsika androany hoy ihany Jesosy ao amin'ny apokalipsy 7:20 hoe fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsika de efa alohan'ny vavako ianao mino afa samy tsisy teo alohan'ny vavan'i Jesosy Kristy zany amin'izany fahatongavany zany satria lazain'ny baiboly fa tena zava-doza mandrak'izay zany ary vavaka ao anao amba tena ho tonga amin'izany tena hafanana ra-panataky ny tompo zany ianao fa faly am'laza aminao androany ry havana fa na tiatsika na tsy tiatsika de tena miazakazaka manantona ny fotoana fiaviana io zao vanim-potoana iainantsika senao zao zay tena vanim-potoana tsy mampino fa miara mifanotona tanteraka daholo ia ny famantarana rehetra amin'ny fiaviana misy lesona maromaro ary ianarantsika manomboka izao zay maharitra eo amin'ny atsasakadiny eo ny lesona anankiray holazaina aminao amin'izany ireo famantarana lehibe amin'ny ankatoko ny fiavian'i Jesosy Kristy ao ireo efa tanteraka ary mety efa nandalovantsika tamin'ny tsy fahalalana azy fa ao ireo mbola tsy tanteraka fa tena eo andalam-pahatanterahana kosa ho resahantsika ao aoriana koa ny zavatra takin'ny soratra masina rehetra mba hidirana ny fanjakan'Andriamanitra fa amin'izao voalohany izao de ilazalaza aminao ireo famantarana lehibe aloha ety am-piandohana ny famantarana lehibe iray voalohany ary de milaza amintsika vanim-potoana averina foana fa tsy milaza andro sy ora fa vanim-potoana de ny fanoharana ny amin'ny aviavy izay famantarana ray lehibe fa tena andro farany tokoa zao iainantsika izao hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 4:2-3:30 ary mianara ny fanoharana ny amin'ny aviavy raha vao manaroka ny rantsany ka mandravina dia fantatrareo fa efa akaiky ny lohataona de tahak'izany koa ianareo raha vao hitanareo zany rehetra zany de aoka ho fantatrareo fa efa akaikimby eo ambaravarana izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba ho lany izao taranaka izao mandra-pahatonga n'izany rehetra zany inona ny tiany Jesosy Kristy ny lazaina teto ny firenena jiosy aloha ny tiana lazaina amin'ny aviavy satria ny jiosy de tsy nety nandray an'i Jesosy Kristy mihitsy ho mesiany zany natonga an'i Jesosy Kristy nanao fanoharana ao amin'ny Lioka 7:9-7 izay vakitsika hoe ary nanao ity fanoharana ity izy hoe nisy olona nanana aviavy nambolena tao an-tanimbolobony de nakeo izy nitady vo taminy fa tsy nahita ka de hoy izy tamin'ny mpanamboatra ny tanimbolobika indro efa 3 taona izay no tonga niady vo tamin'ity aviavy ity fa tsy nahita ka pao io nahoana io no manimba ny tany fa ny mpanamboatra namalika nanao taminy hoe tompoko avelao ihany izy amin'ity taon'ity mandra-piadoko manodidina azy ka asiako zezika angamba mbola amoa izy fa raha tsy zany de ho kapainao ihany izy ny firenena jiosy io fanoharana io satria rehefa tena tsy nandray an'i Jesosy Kristy hatramin'ny farany jiosy fa namono azy teo amin'ny azy fijaliana
de nokapaina tokoa ka fongana ny firenena jiosy 70 taona tao aorianan'i Kristy. De raha miverina amin'ilay Matio 4:20 teo tsika de hoy Jesosy Kristy ao amin'ny 2:3 teo hoe rehefa hitanareo izy fa manaroka ny rantsany ka mandravina de akaiky ny lohataona ary eo ambaravarana ny fiaviany. Araka ny tantara de tanteraka ilay fikapana ilay Aviavy nyresahan'i Jesosy Kristy tao amin'ny Lioka 7:12 teo 70 taona tao aorianan'i Kristy rehefa nandravany Jerosalema sy ny tempolony jiosy ny fanjakana Romanina. Tanteraka teo lay tenin'i Jesosy momba n'io tempolo io ao amin'ny Matio 4:20 andininy faharoa manao hoe tsy avela izy vato ifanongo eto ka tsy ho ravana. Noravaniny miaramila Romanina tanteraka ny tempoly ka tsy nisy tavela mihitsy na de vato mifanongo tokoa aza araka ny lazain'i Jesosy Kristy. Noenjehana sy ny vonoana daholo ny jiosy ka nandositra ny ala tao Jerosalema ary niparitaka nakany amin'izao tontolo izao. Voakapa fongana teo lay Aviavy de ny firenena jiosy zany. Sesy tany lava be nandritra ny 770 taona ry zareo. De tsy tafaverina intsony ny jiosy teo amin'ny taniny raha tsy tamin'ny 4 Mey 770 zay nanambaran'ny ONU ofisialy indray ny fahaleovatena ny firenena Israely. Fa gagany zany satria vao 3 taona monja teo alohan'io fotsiny de naringany Alemaina fanjakana Hitlera ny jiosy rehetra nanerana an'izao tontolo izao. Nanomboka tamin'ny 770 ka hatramin'ny 570 de 7 tapitrisa Mahery zany hoe 900 ny jiosy ny ringana. Fa gagany zany ho isika teo satria 3 taona monja tao aorianan'izany de tafatsangana ho firenena ry zareo tamin'ny taona 770 zay nanekeny ny firenena mikambana azy indray ho firenena. Ny firenena mikambana de tsy anaiko ianao firenena fotsiny zao raha tsy efa tena vahoaka be mihitsy no ao. Zany marina lay tonga amin'ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'i Abrahama avy amin'reto vato reto. Matio 4:7. Satria Andriamanitra efa nanome azy ireo foana ny teny fikasana fa amerina azy indray any amin'ny taniny izy. Tamin'ny 4 Mey 770 zany de nanaroka indray ny firenena Israely. Teo no nitsimoka indray lay Aviavy de ny firenena jiosy zany. Tanteraka teo lay fomba fitenenana hoe niverina tamin'ny taniny jiosy. De hoy Jesosy Kristy teo hoe raha vao hitanareo zany rehetra zany de aoka ho fantatrareo fa efa akaikimby eo ambaravarana izy. Tamin'ny 770 zany ry havana de efa teo ambaravarana ny tompo. De hoy ny toy anteny teo hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy mba ho lany zao taranaka izao mandra-pahatongany zany rehetra zany. Ny hoe mandra-pahatongany zany rehetra zany tiany lazaina teo de ny fiaviany satria mitantara ny fiaviany tamin'ny mpianatra Jesosy tamin'io fotoana io. Te hiteny Jesosy teto hoe tonga eo amin'ny taranaka farany na génération farany ny olazan'ny Baiboly azy any amin'ny dikateny frantsay sy teny anglisy any. Tonga eo amin'ny génération farany alohan'ny aviko ianareo rehefa manaroka ny rantsan'io Aviavy io. Nanomboka tany amin'ny taona 770 zany ry havana de niditra tamin'ny génération farany alohan'ny tsy hatongavan'i Jesosy Kristy tsika. Ary tsy ho tapitra ireo génération jiosy velona tamin'izany ireo 770 io de ho tonga izy. Eno tsara amin'izay ary ty toy an'ity. Amin'izao fotoana anaovana n'ity fampianarana ity zao 24 de efa 70 taona zany zao ny taranaka jiosy na le génération farany lazain'i Jesosy Kristy io 70 taona ny zandriny indrindra amin'ireo génération farany ireo satria 70 taona zany zay teraka tamin'izany fotoana zany. De tsy ho lany ireo na hoe tsy ho tapitra maty daholo ireo zany de ho tonga Jesosy Kristy. Ny Baiboly de milaza fa ao amin'ny Salamy 7:70 no andro ny taonan'ny olona ary raha mateza aza de 20 taona. Averiko ihany tonga eo amin'ny 70 taonan'le génération jiosy farantsika izao ary tsy ho tapitra maty daholo ireo génération jiosy ireo de ho tonga Jesosy Kristy. Ny fanontaniana mipetraka ary de ny hoe
mbola manana fotoana lava be ve zany tsika alohan'ny atongavany. Anjaranao ny mamaly azy raha azonao tsara ny fampianarana, mazava ho azy fa tsy ny valiny. Tsy manana fotoana lava be zany tsony tsika ry havana, satria tena efa antitra be le taranaka farany. Mbola ianarantsika aorianao raha sitrapon'ny tompo ny tantaran'i Jiosy izay mahakasika ny fiavian'i Jesosy Kristy, satria ny fiavian'i Jesosy Kristy dia mifamatotra betsaka amin'ny tantaran'i Jiosy. Mila fantatsika fa ny Jiosy dia famantaranandrom-paminaniana, na amin'ny teny frantsay hoe horloge prophétique amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Ka io fanoharana ny amin'ny aviavy io zany aloha no famantarana lehibe voalohany ilazana fa tsy manana fotoana ela ntsony ny fiangonana ry havana. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka. Hoy ny Lioka toko voalohany 7:7 hoe tsy misy tsy ho tanteraka ny teny rehetra taon'Andriamanitra. Tsy niresaka taminao andro sy ora mihitsy ateo fa nilaza vanim-potoana. Izao fotoana izao ry havana no fotoana fiambenana, izao ny fotoana fiomanana. Zay aloha ny famantarana voalohany izay nianarantsika tamin'ity lesona ity. Mbola vao fanombohana ihany izay famantarana izay, fa ho hitanao mitohy ny fampianarana rehetra amin'ny famantarana manaraka rehetra fa tena akatoko ny fahatongavan'i Jesosy Kristy mihitsy tsika izao, satria miaraka amin'ny fanotana tanteraka daholo ireo famantarana ireo amin'izao andro havelomantsika asianao izao. Ry havana malala, ao amin'ny Mateo toko 7:7 sy ny 14 dia milaza ny Baiboly fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any, fa ety ny vavahady makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Io fahatongavan'i Jesosy Kristy resahantsika io no fidirana amin'ny fiainana mandrakizay ho an'ny olona rehetra izay miaina eto ambonin'ny tany hatramin'izay. Tsy misy dikany ny fiainana ry havana raha ohatra ka eo ny votsitra, satria ny maty eo amin'ny tompo rehetra hatramin'izay eo amin'io fotoana io dia hitsangana ka hiara-hiakatra hitsena amin'izay velona mbola mitoetra hitsena azy eny amin'ny rahany lanitra. Ka io fiakarana io no fidirana amin'ny tena fiainana mandrakizay. Voasoratra teo anefa fa vitsy ny mahita an'izany fiainana izany. Tsy pihako mihitsy le teny teo hoe vitsy, satria tsy izaho loatra milaza an'izany fa ny Baiboly. Mino aho fa samy teo isan'izany olona vitsy izany na izana ianao, satria betsaka ny tenin'Andriamanitra milaza an'izany hoe vitsy. Ny Lioka toko 7:4 dia milaza Jesosy Kristy hoe misesea hiditra amin'ny varavarana ety ianareo, fa hoy izao aminareo maro no hitady hiditra fa tsy ho afaka. Rehefa maro ny tsy ho afaka dia midika fa vitsy ny tafiditra, lojika be zany. Ny Mateo toko 2:4 dia manao hoe maro no antsoina fa vitsy no vidiana. Ny Lioka toko 12:2 dia milaza momba n'ireo olona izay hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ny Baiboly milaza hoe aza matahotra ry ondry vitsy, fa efa sitraky ny rainareo ny hanome anareo ny fanjakana. Nahoana ary ny olona vitsy no vidiana? Miangatra ve Andriamanitra? Tsia, sanatria izany tsy miangatra Andriamanitra fa ny olona no misafidy ny lalany na hizotra amin'ny lalam-pahamasinana izy. Dia soratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarany, satria masina loatra ny lanitra ry havana ka tsy hidiran'ny ota. Ka vitsy ny misafidy ny hiditra ny amin'ny fanjakana, satria vitsy ny te hiala amin'ny fiainana malalaka, ny fiahina amin'izao tontolo izao, tsy te hiditra amin'ny tena sitrapon'Andriamanitra tanteraka, tsy te hanao le tena fiambenana marina ny olona, fa mbola te hijanona ao amin'ny fijangajangana, ao amin'ny karazana halatra, halabadin'olona, ny kolikoly, ny lainga, ny tsy fahamarinana rehetra. Ny Apokalipsy toko 7:20 zao, 5 dia milaza fa amin'izao andro akatoko ny havian'ny tompo izao, ny olona rehetra eto ambonin'ny tany dia akohaka eo anoloan'ny fanjakan'ny devoly daholo. Mety ho gaga ianao angamba maheno an'izany teniko izany, fa andao nge jerentsika ilay teny, hoy ilay teny hoe ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry. Tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry ny soratra masina, ny olona rehetra monina ambonin'ny tany. Zao fotoana akatoko ny fiavian'i Jesosy Kristy izao, io fotoana lazain'ny Baiboly io. Nahoana? Satria vitsy ihany ny te hanao ny tena sitrapon'Andriamanitra,
ka manasanao ary zahay iain'ireo lesona rehetra ahalalany zava-mitranga rehetra tokony ho fantatra sy ny fambenana rehetra tsy maintsy ataotsika mba hidirana ny fanjakany ao arinao. Mivavaka ho anao mba ho isan'ireo mamindra hiditra any amin'ny fanjakany ianao. Mino zay fa hitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainam-panahinao ty fampianarana ty. Samy ary ho tahiny Jesosy Kristy itsika rehetra.